N'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alatsinainy 2 Jona 2022 ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina fa ny pompivavahana tarihin'ny sampana sekoly alahady sy ny sampana lehilahy kristianina ary ny sampana kristianina tanora zokony. Andiniana ny loha hevitra hoe izy no tompon'ny fiandohana sy ny fahazavana araka ny Genesis 1:1 hatramin'ny 5. Hitondra ny votoatiny zany amintsika ny mpitandrina randria amin'ny saina triomphe filompanampy KPMSV FJKM sady filohan'ny sampanasa AFF Foibe. Faly miaraba sy mandray anao zahay paster makasitraka ny fanekenao toriny tenin'Andriamanitra eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana. Jesosy Kristy Tompo amaly fitianao sy ny ankonanao Tompo. Iarahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny Salamo 430 ny 5 ka hatramin'ny 5 ary aorian'izay ny hira 7 ao amin'ny firana FFPM. Amin'ny anaran'ny Tompo, Jehovah, mipaka amin'ny lanitra ny famindraponao, miatra amin'ny rahona ny famarinanao. Ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo, ny fitsaranao dia toy ny lalina indrindra, ny olona sy ny biby dia samy vonjenao Jehovah. Endreny hatsaran'ny famindraponao Andriamanitra, mialoka eo amin'ny aloko ny elatrao ny zanak'olombelona. Voky ny matavy ao an-tranonao izy, ary ny ony fampifalianao no ampisotroanao azy. Fa ao aminao no misy ny loharanonaina, ny fahazavanao no ahitanay fahazavana. Amen. Misaotra ray manome anjara tsara ho anay dia ny loharanonay na tsy mety ritra tovozinay ao aminao amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy zanakao. Aterinay dia ramandaza
niaja sy ny voninahitra ho anao ry Andriamanitray, ray zanaka fanahy masina, fa marina ny fitsaranao ary lehibe ny famindramponao. Eny ny asanao rehetra dia maneho ny fambonian'ny voninahitrao, maneho ny hery sy ny fahefanao manjaka manerana ny lanitra sy ny tany. Mangataka ny amelanao ny heloka vitanay izahay, ary manantena indrindra ny fanatrehanao izao fanompoako vavahana izao amin'ny fahafenoan'ny fanahinao masina aminay, mba ho takatray anio fa ianao tokoa no tompony fiandohana sy ny fahazavana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Manona ny fahasoavan'ny tsyfiam-pianakaviana miombona mihitsy fampivarahana anatinay fiomanana ny amin'ny pentekostality aminy miaraba indrindra anarao ankizy sy tanora tafavoleto mitsangananao ny hira fahafito amby 750 andininy voalohany aorian'ny vavaka vao hipetraka ianareo. Ry Jesosy masoandronay. Jesosy misaotra fahazavana ho an'ny fiainanay ianao ary ankehitrindra hiteny aminay ianao dia tsinjovy tsy lovy amin'ny fanahinao masina izahay ankizy sy tanora atakatra ny sitraponao ary hitombo sy hiorina tsara amin'ny finoananao. Amin'ny anaranao. Amen. Araka ny falorana nataon'ny mpitarika teo ny lohahevitra izay ombonantsika amin'izao alatsinainy fiomanana amin'ny pentekosty izao dia manao hoe Andriamanitra no tompony fiandohana sy ny fahazavana. Averina kely hoe ilay tapany faharoa dia iarahantsika, izany hoe Andriamanitra no tompony fahazavana. Andriamanitra no tompony fahazavana. Ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy 7 misy andininy mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Efa zary mahazatra antsika izany hoe alina ny andro dia tapaka ny jiro dia avy eo miverina indray. Tany aloloha tany rehefa mbola tsy zatritsika, raha vao tapaka ny jiro dia ahoana ny tenenin'ny olona eran'ny tanàna? Dia vetivety dia mangina, ny dikan'ilay mangina samy mikarakara tena ny an-trano any, samy mitsapatsapa mandeha ny amin'ny maizina eny an-dalana. Ary mazana dia raiky tahotra raha isika ankizy sy tanora. Rehefa miverina indray ny jiro dia ahoana ho isika? Fa ohatra ny efa tsy izany tsony izao, fa samy mangina, samy manaiky. Fa tsy toy izany ao amin'Andriamanitra. Rehefa tsisy Andriamanitra ny fiainantsika, ilay tompony fahazavana dia foana ny fiainantsika. Fa tsisy oe mihitsy. Dia toy izany hatrany. Tena hoe maizina, manjavona ny fanantenantsika ankizy tanora
sahiransika no hoe ahoana ary ny ataony amin'ny fianarana dia ahoana ary no ataony amin'ny fiainana andavanandro aiza no ale dia matatahotra be koa ny amin'ny ho avy dia maro isika ankizy tanora no mikorotan-tsaina maro isika no mikorotana na dia ny vatantsika eny ivelany aza ny vola ohatr'izany mihitsy fandeva mitsingevaeva ny sasany korotana ny fihetsem-po indraindray dia andrenisana hoe zaho a te-hitomany be fa tsy haiko mihitsy zay hoe maninona ny te-hitomany be misy zavatra mifaomafaom-potsika tenin'Andriamanitra dia milaza mandidina an'io Genesis toko 1:7 fa tamin'ny tany mbola hoe be korotana sady maizina dia niditra Andriamanitra ary nyteny hoe misy mazava ary nisy mazava dia izany koa rehefa miditra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra le fiainantsika amin'ny korotandrotana tsy hita hoe ahoana tsy hita hoe ahoana iny dia manjary mahita lalana andianana isika mazava ny ho avintsika ary tafahala amin'ny atao hoe korotana sy tsy filaminana isika inona no mahatonga ny aizina ao amin'ny fiainantsika misy vitsivitsy reto ny ezahana mba ampahafantarina antsika mikorotana sy tsy milamina ny fiainantsika ankizy tanora satria mety hoe tsy eo lavy dada sy neny dia tsy fantatrao hoe tianay ary sa tsy tianay zany dada sy neny zany indraindray koa rehefa mandrosondroso ny taona dia miadisaina ny sasana dia isa ary zao mba tia ty ohatrany tsisy mananina mihitsy ahiliky ny sasany tsika ny ampianarana na dia tia ampiangonana azy voalatsalatsa fa mety hoe tsy dia nahay loatra na tsy nahazo isa arak'izay eritreretin'ny dada sy neny mety tratra ny herisetra koa mety tratra ny fanararotana dia misy koa ny fakapanahy ny fanerena mafy manjoantsika vokatry ny tambajotra sosialy ohatrany hoe farafahoriana sika raha tsy mba nanao selfie teny amin'ny piscine kely na ohatra hoe mba tsy nakasary niaraka tamin'ny valizy teny amin'ny saranam-piaramanidina tena maizina ny lalantsika dia kivysika indraindray ary hoe dia za zany tena inony eto amin'ity fiainana ity misy zavatra koa manimbantsika ankizy tsy tanora ny rongony ny sigara ny fisotro mamamo sy ny kilalao tsy mahasoa dia mazany sika araka ny voalaza teo hoe matahotra ny amin'ny fianarany amin'ny fanadinana ho vita ave ny boky raha vita ny boky dia ahoanandray ny asa rehefa miasa dia ahoanandray ny fanorena tokantrano rehefa manoro tokantrano dia ahoana raha midiraka eo dia andoha écolage dia anasa lambanjaza sy ny sisa feno tahotra fa izao ny antso ho antsika teny hoe raha toka manaiky ianao fa Andriamanitra ny tompony fahazavana dia azo angatahana tsara aminy hoe azavao ny saiko mba izako mandray fanapaha-kevitra tsara hanazava ny lalako ho avy raha manaiky ianao fa Andriamanitra ny tompony fahazavana dia azo angatahana tsara izy mba hanome fahazavana anavahanao ny tsara sy ny ratsy mba hanome fahazavana tsy andehananao amin'ny lalamaiziny izao tontolo izao dia manjary anana fanantenana be ny amin'ny ho avy ianao fa tsy atahotra manakaiky ny pentekosta ny fanahy masina dia omen'Andriamanitra mba anazava ny fotsika ny fanahy masina dia omen'Andriamanitra mba hampahirantsika ho tonga fahazavana eo amin'izao tontolo izao dia raiso zany aza miandry ny amin'ny valo meakory fa raiso amin'ity takariva ity ny fanahy masina mba hanazava ny fiainanao lay Andriamanitra tompony fahazavanany ho raisitsika ary ny fanahy masina omeny dia hanazavatsika hatrany hivavaka isika ry Andriamanitra tompony fahazavana misaotra anao fa tsy navelanao amin'ny aiziny izahay azavao ny fiainanay amin'ny teninao sy amin'ny fanahinao masina ampio izahay ala amin'ny ratsy ka ho ankizy sy tanora mitondra fahazavana ao an-trano any an-tsekoly ary amin'ny namana rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Dontsika ny hira 177 ny voalohany.
mivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, maminay an-trano mandre ny teninao, izay hamantaranay ny sitraponao. Fanay masinao, mitarianay, ary omano ny fonay, ny sainay, ny fanahinay rehetra andray, ary hanapa-kevitra ankatoa izay ambaranao aminay. Ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra, dia ianao ametraka amin'ny teny eo am-bavany, ary koa aminay izay hamaky ny teny. Anao Tompo, ny fahefana rehetra, ka mihaino anay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay teny mahavelona. Amen. Diaraka hamaky sy hihaino soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Genesisy. Genesisy toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambonin'ny lalina. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro voalohan'izany. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Marka. Marka toko voalohany, andininy 9 ka hatramin'ny 10. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 17, andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta tany Galilea Jesosy, ka nataony Jaona Batisa tao Jordana. Ary raha vao niakatra avy tao amin'ny rano izy dia hita ny lanitra nisokatra, ary ny fanahy nihidina tahaka ny voromailala nankeo amboniny. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Ary niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny fanahy ho any anefitra izy. Ary tany anefitra 7 andro izy, ka nalain'ny Satana fanahy. Ary teo amin'ny bibity izy, ary ny anjely nanompo azy. Ary rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilea Jesosy nitory ny filazantsara'Andriamanitra, ka nanao hoe efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera, sy Losio Kireniana sy Menahema izay nolonoiny tamin'ny Heroda mpanapaka, ary Saoly. Ary raha nanao fanompam-bavahana ho an'ny Tompo sy ny fadianina ireo dia hoy ny fanahy masina, atokano ho aby Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary efa ny fadianina sy ny vavaka ary nametra tanana taminy izy dia nandefa azy. Ary rehefa nirano fanahy masina izy roa lahy dia nidina nakany Seleokia izy ka niondrana tsambo teo akany Kiprosy. Ary no tonga tany Salamisy izy dia nitory ny ten'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'ny Jiosy, ary nitondra ny Jaona koa ho mpanampy azy izy. Amen. Ray masinao, manomasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ataontsika eo am-pitsanganana riavana ny raha 7:7 ny andininy voalohany sy ny andininy 3.
mbola ivavaka isika ry havana andriamanitro ianao ilay andriamanitra fahazavana manazavana amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hanananay fahazavantsaina koa ka hatakarinay sitraponao ary ny feo tsy avy aminao dia azavela orenay akory mitenena Jehovah fa vonaino anao zahay amen. Ampitombona amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ten'Andriamanitra izay angalantsika ny hafatra efa nivakiana teo Genesis na fiandohana. Genesis 1 ny andininy 1 hatramin'ny 5 izay milaza ny amin'ny asan'Andriamanitra tamin'ny andro voalohany na ariana izao rehetra izao. Lohahevitsika moa zany dia ny hoe izy ny tompon'ny fiandohana sy ny fahazavana. Amin'ny lafiny anankiray ny lohahevitra milaza hoe izy no Andriamanitry ny fiandohana. Ilay hoe tompo Andriamanitra, Andriamanitry ny fiandohana, Andriamanitry ny fahazavana. Fa amin'ny lafiny anankiray koa ny lohahevitra manao hoe izy dia tompony, izany hoe anazy ao aminy ilay fiandohana, izy no tompony ilay manana ao aminy ilay fahazavana. Samy hevitra ambaran'ny soratra masina ireo hevitra ireo ary hevitra tsy maintsy arahantsika araka ny fivoarany andaminan'Andriamanitra azy eo amin'ny tenin'Andriamanitra ka anorenantsika ny finoantsika amin'ny maha-kristianina antsika. Raha miresaka n'ity lohahevitra ity tsika dia tsy maintsy apetrakantsika tsara ny finoantsika amin'ny maha-kristianina antsika, indrindra amin'ny maha-réformé antsika izay mametraka tsara ny anjara toeran'Andriamanitra ho ambony indrindra noho ny amin'ny fiandrianany. Ary noho ny amin'izany indrindra no mahatonga antsika hiresaka ity lohahevitra ity amin'izao fizarana roa lehibe izao no hoe ahoana moa no ahatakarantsika no hoe Andriamanitra tompon'ny fiandohana sy ny hoe Andriamanitra tompon'ny fahazavana. Dia mizara roa araka izany zany ny zavatra tokony ho resantsika. No resantsika voalohany ary dia ny hoe Andriamanitra tompon'ny fiandohana Andriamanitra. Izany hoe Andriamanitry ny fiandohana izy ary izy no manana azy ny fiandohana. Raha vao miteny an'izay tsika zany dia efa afaka miteny sahady manao hoe izy Andriamanitra ny tompon'ny fiandohana dia raha tia hampiavaka tsara sy hampisongadina tsara n'izany hevitra any tsika dia ampitsika hoe fa tsy dia mahita zavatra hafa be dia be tsika rehefa avy eo izay nilaza hoe tompon'ny fahariana sy tompon'ny fiandohana ny zavatra rehetra. No zany eto zany ny hoe izy no tompon'ny fiandohana dia manavaka azy amin'ireo fampianarana hafa rehetra eto amin'izao tontolo izao izay milaza ho tompon'ny fiandohana. Fa izy koa no manana ny fiandohana. Ka tsy maintsy inoantsika izany satria voalohany indrindra fiandohana sady loharanom-piandohana Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra. Fiandohana sady loharanom-piandohana Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra. Vao manomboka zany ny tenin'Andriamanitra, vao misokatra ny Baiboly, vao miandoha ny resaka rehetra ao amin'ny Baiboly dia mazava tsara ny teny voalaza eo tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ity teny hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ity dia tonga dia mifampiditra ao avy hatrany ny fiandohana sy ny asa nataon'Andriamanitra voalohany. Izany hoe azo sarahana tsara ny teny ka ilazana avy hatrany manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra. Dia avy eo io Andriamanitra tamin'ny voalohany io dia nahary ny lanitra sy ny tany. Azontsika tsara zany rehefa vakintsika ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko voalohany. Mazava kokoa ny filaza azy ao amin'ny Jaona toko voalohany. Ahoana ny filaza azy ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy voalohany? Tamin'ny voalohany ny teny. Ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia Andriamanitra. Izany hoe ao anatin'izany dia lazaina miavaka tsara ny hoe ao anatin'ny atao hoe voalohany, izay hoe
tamin'ny voalohany ny teny ao anatiny ny atao hoe voalohany izy zany hoe raha voasainina ny atao hoe fiandohana dia tsisy zavatra azo lazainao afa-tsy Andriamanitra zay ny dikany tamin'ny voalohany ny teny tamin'ny voalohany Andriamanitra ao amin'ny voalohany ao tsisy zavatra azo ny saina eritreretina afa-tsy Andriamanitra raha vao mihevitra isika hoe voalohany Andriamanitra no lazaina amin'izany zay zany le tapaka andininy tapany voalohany amin'le fehezanteny tamin'ny voalohany Andriamanitra fa io Andriamanitra lazaina hoe tamin'ny voalohany io koa dia nanao hoe tamin'ny voalohany le Andriamanitra dia nampisy voalohany koa Andriamanitra zay ny dikany hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany mampisy avy amin'ny tsy misy Andriamanitra dia sady izy zany lay voalohany Jesosy Kristy rehefa miteny izany dia mazava tsara ny filazany azy izy hoe izaho no alfa sy omega izaho no fiandohana sy fiafarana ka sady izy ilay voalohany ary izy ihany koa no nitondra ho amin'ny fisiana voalohany amin'ny zavatra rehetra loharan'ny fiandohan'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay nahoana moa izy loharan'ny fiandohana satria azy lay fiandohana ka azony atao koa ny mampiandoha azonao raha ve ny teny gasika azony atao koa ny manomboka azony atao koa ny mampisy zany rehetra any teny mitovy hevitra daholo ny zavatra rehetra izay mbola tsy misy loharan'ny fiandohana izy fa ny soratra masina no miteny an'izany ny tenin'Andriamanitra no milaza antsika an'izany ary satria ny tenin'Andriamanitra no milaza antsika an'izany dia ny finoana ny tenin'Andriamanitra no mialoha ka mahatonga antsika ho afaka mandrava avy hatrany ny toy ny fehezanteny manao hoe Andriamanitra ny tompon'ny fiandohana fa tsy ireo rehetra tanysain'izao tontolo izao dia raha vany ny fampianarany tenin'Andriamanitra avy hatrany ny fisainantsika ny hevitra rehetra momba ny fiandohana akoatra ny maha Andriamanitra an'Andriamanitra tandremy tsara ary ny tenin'Andriamanitra no miteny azy amintsika ka mahatonga antsika meno sy manaiky fa Andriamanitra ny fiandohana sady loharano mpiandohana fa tsy io karazan-javatra rehetra izay lazaina etsero io Andriamanitra ny loharano ny fiandohana sady izy raha teo ny fiandohana zay ny zavatra voalohany fa io loharano ny fiandohana sy maha fiandohana an'Andriamanitra io dia mahatonga antsika koa anaiky fa noho izy loharano ny fiandohana noho izy tompony fiandohana noho izany izy ny tompony fahefana amin'ny zavatra rehetra nataony miandoha zany hoe ny zavatra rehetra nataony misy mazava ny filazan'ny tenin'Andriamanitra eto ny andin'ny faharoa ny andin'ny fahatelo azafady dia mazava tsara ny filazany azy amin'ny anaran'ny tompo hoe ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava ity fomba fiasan'Andriamanitra ity zany fomba fiasa tsy misy loatra eto amin'izao tontolo izao tsy misy mihitsy moa eto amin'izao tontolo izao fa ny eto amin'izao tontolo izao ny zavatra atao misy avy amin'izay efa misy raha teo moa sady dia tsy maintsy ikarohana fomba fiasa isan-karazany raha amboatra boky dia tsy maintsy mitady taratasy dia tsy maintsy mitady hoditra dia tsy maintsy mitady lakôly dia atambatambatra ireo dia amboarina araka ny talenta eo dia vita lasa misy ny boky fa ny an'Andriamanitra tsy izany fa miteny izy dia misy ny zavatra teneny misy mazava dia nisy mazava inona no efim-panahy ao anatin'izany ny efim-panahy ao anatin'izany dia ny fanehoan'Andriamanitra ny fahefany ao anatin'ny famoronana ao anatin'ny fampisiana ny zavatra rehetra izay tokony izy dia misy fahefan'Andriamanitra mipetraka ao misy fahefan'Andriamanitra ampiarina ao amin'ny alalan'ilay teny izay ampiasain'Andriamanitra antsointsika kristianina amin'ny fomba fiteny tsotra be hoe teny fahefana na teny misy fahefana zany hoe noho ny mahatompony fiandohana azy dia miseho avy hatrany koa ny maha Andriamanitra tompony fahefana azy
fa satria andriamanitra tompo fahefana andriamanitra noho izany dia ateraka izany avy hatrany koa ny faneketsika fa andriamanitra tompo ny fiandrianana andriamanitra. Ary isika réformé no anankiray amin'izay tena mametraka tsara n'izany fampianarana izany, mametraka ho ambony ny fiandrianan'andriamanitra. Fa io fahefan'andriamanitra io mampisy ny zavatra rehetra izay misy io, izany hoe manomboka, mampiandoha, avy eo manohy ny zavatra rehetra izay misy io, dia mahatonga an'andriamanitra hipetraka ho voalohany indrindra amin'ny zavatra rehetra, voalohany indrindra amin'ny zavatra rehetra. Ary satria voalohany indrindra izy, dia izy no mpitarika ny zavatra rehetra izay misy. Izay ilay hoe fiandohana izy. Fa mitarika ao amin'ny fiandohana izay manomboka rehetra koa izy. Noho izany, tsy maintsy eketsika fa ao anatin'ny maha Andriamanitra fiandohana azy, dia tafapetraka ho voalohany indrindra amin'ny fiainantsika izy, mitarika sy mitondra ny fiainantsika, ka lasa tompo ny fiandrianana eo amin'ny fiainana izay misy rehetra noho ny amin'ny asan'Andriamanitra, Andriamanitra. Tsy maintsy eketsika araka izany fa ny Andriamanitra tompo ny fiandrianana azy, na Andriamanitra tompo ny fiandohana azy, dia mahatonga azy ho tena tompo ny fiandrianana ihany koa. Fa izao koa anie, raha tompo ny fiandohana Andriamanitra, raha izy no nampisy ny zavatra rehetra, dia tsy maintsy miandoha ao amin'Andriamanitra zany ny zavatra rehetra. Tsy maintsy miandoha ao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary raha miresaka hoe zavatra rehetra ny voalohany amin'izany isika olombelona, tsy maintsy miandoha ao amin'Andriamanitra isika. Manasa anareo hanaraka n'izao lojika tsotra be izao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra, dia niteny izy misy an'izao dia nisy izany, misy an'izao dia nisy izany. Fa ny olombelona tamin'ny nanaovany azy, tamin'ny voalohany, tamin'ny nanao an'i Adama sy Madama izy, dia ahoana nanaovany azy? Eny Adama sy Eva izany tiako lazay izany. Fa rehefa teniko hoe Adama sy Madama dia ohatry ny hafahafa be. Tamin'ny nanao an'i Adama sy Eva izy, ahoana ny fomba fitantaran'ny Genesis toko faharoa an'izany? Nalainy tamin'ny vovotany a, fa tsy nataony hoe misy lehilahy dia misy Madama, nalainy tamin'ny vovotany. Fa rehefa avy eo, le Madama indray nalainy tamin'ile olona anankiray efa nohariany. Izay ny fomba nahariany ny olombelona. Izany hoe le olombelona niainga amin'ny zavatra efa nisy no nampisiny niainga tamin'ny zavatra efa nisy. Izay lojika voalohany vakitsika ao amin'ny soratra masina. Dia avy eo koa, za, ianao, tsika rehetra miarabelona ankehitriny izao, nisy avy amin'inona moa tsika? Ny lojika tsika olombelona dia avy amin'ny dada sy mama. Izay ny fisainana tsotra be fotsiny tsotra ao, ny amin'ny fisitsika. Noho izany, amin'ny lojika tahaka izany fotsiny, dia lasa tsy miandoha ao amin'Andriamanitra avy hatrany ny fahatakarantsika sy ny famakiantsika ny zavatra rehetra momba ny fiainantsika. Fa ny tena marina amin'izany, Andriamanitra ihany nahary antsika olombelona, satria zava-boarin'Andriamanitra koa isika. Fa tafasaraka tamin'Andriamanitra noho ny amin'ny nataony Madama sy Adama ihany. Madama indray nanomboka azy voalohany, noho ny amin'ny hafetseny Satana. Dia tafasaraka tamin'Andriamanitra isika, dia lasa any amin'ny tontolo hafa no misy antsika. Ary rehefa mamaky an'izany rehetrarehetra izany, azavain'ny soratra masina tsika, dia tsy maintsy manontany tena amin'izay, ahoana izany no fahatanterahany hoe miandoha ao amin'Andriamanitra isika. Ary eo tsika tsy maintsy makany amin'i Jesosy Kristy, izay nampianatra ny Nikodemosy, manao hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona, izay vao mahazo mandova ny fanjakan'ny lanitra. Izay ilay fiandohana anankiray. Raha manaiky isika fa tompo ny fiandohana Andriamanitra, dia manaiky isika fa izy koa no mitondra ao amin'ny fiandohana, ary dia hoentiny ao amin'ny fiandohana tokoa isika noho ny amin'i Jesosy Kristy, noho ny amin'ny fanahy masina. Noho izany, ny faneketsika sy ny finoantsika fa tompo ny fiandohan'Andriamanitra dia mandidy sy manery atsika siditra ao anatin'ny fiandohana ao amin'Andriamanitra. Ny fiainana kristianina tsy miandoha ao amin'Andriamanitra dia fiainana kristianina pokaty. Izany hoe ny fiainana kristianina tsy misy fahaterahana ao amin'Andriamanitra dia fiainana pokaty. Ohatra fanaoko matetika rehefa manofana dia izao.
oza hoe telo mianadahy ny zanakay dia reo telo mianadahy reo a samy manana ny anarany avy ny anankiray Randriamisaina Lalatiana Sitraka ny anarako Randriamisaina no ny prénom voalohany Ramatoa Lalatiana dia ny anisy telo mianadahy zany le fahatelo manavaka azy Randriamisaina Lalatiana Sitraka Randriamisaina Lalatiana Tojo Randriamisaina Lalatiana Tendry dia ozy izy telo mianadahy dada sy neny eo tokony ampiana kely zay tokony mbola ampy anankiray satria ny lehilahy anankiroa fa ny vehivavy ray fotsiny ok angatahantsika amin'i Jesosy zany fa izy ny loharanony fisina dia angatahana amin'i Jesosy zany dia ozy ry zareo rehefa tonga zany zandrinay zany Randriamisaina Lalatiana sambatra ny anarany omendry zareo anarana zany ny fomba nahatakarany zareo azy dia ny hoe RLT ny lehilahy dia RLS ny vehivavy Randriamisaina Lalatiana sambatra zany ok Randriamisaina Lalatiana sambatra misakafo amin'izay zay dia alors nga tonga dia anokanana sakafo sambatra dia anokanana zareo sakafo sambatra dia amin'ny fisainana lojika ny olombelona manao avy any kiboneny no ipotry sambatra dia ineny zany no ampinanina n'le sakafo ny sambatra fa ny ao an-tsainy dia ny hoe isambatra ny mihinana azy any akiboneny mahazo sakafo zany sambatra dia ividianana fitafiana ry zareo dia rehefa ividianana fitafiana izy dia ozy ry zareo mba tokony efa homanina koa ny ansambatra ary amin'ny lojika tsotra manao hoe satria sambatra dia tokony ho vehivavy dia akanjo mavokely zany no vidiana ho azy dia vidianana akanjo mavokely dia ho ia amin'izay ok isambatra efa nahazo anjara sakafo isambatra efa nahazo anjara akanjo efa mahazo anarana raha teo hoe sambatra noho izany ho zaraintsika ny raharaha ato an-trano ka isitraka mampirina ny salon itojo mampirina ny chambra itendry manadio ny dosy isambatra manadio ny WC voadio ve ny WC voadio ve ny WC tsy voadio ny WC satria manino isambatra mbola tsy miexiste isambatra mbola tsy tafiditra tao anatin'ny fiandoham-piainana satria manino mbola tsy nateraka izy marina fa manana anarana izy antsony hoe sambatra marina fa manana sakafo izy ampinanina neny marina fa manana akanjo izy natao mavokely fa isambatra dia mbola tsy miexiste akory noho zany dia tsy marina akory ny fisiny eny rehefa isambatra ny resahako dia ohatrany hoe marina ohatrany hoe mampimezana zavatra any fa be dia be ny olona mbola sambatra eto amin'ity fiainana ity satria manino satria tsy nateraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra akory fa manana anarana kristiana manana akanjo fotsy azy ny sasany ary misakafo eto azy ny sasany kanefa rehefa nontanianao izy hoe ianao ve raha tonga Jesosy zao dia zao handova fiainana mandrakizay ve ianao misalasala izy satria manino satria mbola tsy nateraka izy mbola tsy miexiste ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fantaro Andriamanitra ny tompon'ny fiandohana ilain'Andriamanitra tsy andoha ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika amin'izay tsika vao tena zanak'Andriamanitra zany hoe ateraka ao amin'Andriamanitra tsika vao tonga zanak'Andriamanitra tsisy olona zanak'Andriamanitra automatika zany tsisy olona misy ho azy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany fa ateraka zay vao tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy maintsy tsy hoe tokony na hoe engane hateraka indray ianareo fa hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo tompon'ny fiandohan'Andriamanitra ary loha ranom-piandohana izy izay miverina makao aminy ka manaiky hateraka ny rano sy ny fanahy dia miandoha ao amin'Andriamanitra ka tonga zanak'Andriamanitra faharoa sady amaranana azy tompony fahazavan'Andriamanitra raha tompony fahazavan'Andriamanitra dia tokony ho takaritsika koa zany amin'reto hevitra fototra ampianary ny soratra masina antsika ny amin'ny fahazavany reto voalohany ny mahandriamanitra tompony fahazavana azy dia hanehoany ny hatsaran'Andriamanitra verina Genesis toko voalohany sika vakitsika ny 1:4 dia zao ny voalazao amin'ny anaran'ny tompo
ary hitan'andriamanitra fa tsara ny mazava. Zany hoe lay Andriamanitra ny teny misy mazava dia tonga dia nanao tomba niezaka avy hatrany izy ka namantatra ny hoe mifanaraka amin'ny programako ve ilay mazava nataoko misy, ary dia afa-po tamin'izany Andriamanitra, ary dia nanaiky izy hoe mifanandrify tsara amin'ny sitrapoko ny fisiny mazava, ary dia hitany fa tsara ny mazava. Mifanaraka tsara amin'ny sitrapony, mifanaraka tsara amin'izay nokasainy, ary atsapany fahafinaretana ny fahitany ny mazava. Isika rehetra miara-manaiky fa rehefa no mijery ny zavatra anankiray ka mahita tsara io voninkazo io, dia miaraka amin'izay ao am-pontsika ao mahay ny fahafinaretana ny amin'ny fahitana azy hoe tsara. Atsapan'Andriamanitra n'izany fahafinaretana izany koa. Atsapan'Andriamanitra fahafahampo ny fisiny ny mazava, ary izany dia ilazana ny fahatsarany. Io Andriamanitra io izay mazava tsara ny filazan'i Jesosy azy rehefa niteny le rangahy anankiray iny hoe mpampianatra hoe inona no ataoko andivako ny fiainana mandrakizay, fa ny tenin'i Jesosy tamin'izay fotoan'izay dia hoe nahoana no lazaina hoe tsara, tsy misy tsara afa-tsy iray dia Andriamanitra. Lay Andriamanitra zany ny tsara, ary mazava matoa izy mamorona zavatra tsara dia noho izy Andriamanitra tsara. Anehoan'Andriamanitra ny fahatsarany ny fahazavana, ka tompony mazava izy dia lojika be raha toa ka ataony tsara tahaka azy ilay mazava izay hariny. Izay ny voalohany. Fa faharoa, anehoany filaminana ny nampisiny ny mazava. Filaminana. 4 ihany. Hoy ny 4 amin'ny anaran'ny tompo. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisarahin'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Zany hoe, ary amin'ny andininy faharoa hitantsika tsara ny zavatra mitranga. Ozy izy ny andininy faharoa amin'ny anaran'ny tompo hoe ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina. Fa rehefa avy ao amin'izay misy mazava dia nampisarahin'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Hoentin'Andriamanitra milaza filaminana sy fandaminana izany. Azontsika resahana koa amin'ny lafiny hoe ordre ny filaminana sy ny fandaminana amin'izay lafin'izay. Eto zany Andriamanitra raha vao miandoha ka miresaka ny amin'ny fahazavana dia efa mametraka sahady ny amin'ny filaminana sy ny fandaminana ny zavatra rehetra izay no arian'Andriamanitra. Ary tsy ny fahazavana ihany, fa takaro any any ambony tsy taka-maso any ireo kintana rehetra tazantsika amin'izao alina izao reo hoe hevero any ny firindrany reo hoe na dia mivelatra sy tsy takatry ny saina aza ny fivelarany sy ny fifanalavirany dia mirindra sy milamina, ary tsy misy mifandona, tsy misy mifanotika, tsy misy mifamotika, tsy misy mifampihinana, fa dia mirindra tsara samy mipetraka amin'ny toerany. Andriamanitra dia Andriamanitra ny filaminana, ary ny nanomboany nanazavany amintsika n'izany dia ny nandamina ny mazava sy ny maizina. Andriamanitra ny filaminana Andriamanitra. Fa rehefa takarintsika eo amin'i Jesosy Kristy zany, Jesosy Kristy ilay miteny eo amin'ny Jaona 4:12 manao hoe izaho no fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa takarintsika eo amin'i Jesosy Kristy zany filaminana zany dia takarintsika amin'ny endrika be dia be zany, satria Jesosy Kristy ny teny azy dia ilay andrian'ny fiadanana. Noho izany ny filaminana resahan'Andriamanitra atombony eo amin'ny fanavahana ny maizina sy ny mazava dia filaminana iresahana ny fiadanana. Dia hoy Jesosy Kristy milaza azy rehefa ilaza ny fanamasina izy, ozy hoe ny fiadanako no omeko anareo. Zany ilay filaminana no resahana amin'izany. Fa rehefa miresaka fiadanana Jesosy Kristy dia ao anatin'izany ny filaminana, firindrana, ao anatin'izany ny fahafoanany korotana sy ny ady. Mbola hevitra ao anatin'ny fiadanana, ka natombok'Andriamanitra ao amin'ny filaminana koa izany. Fa tsy izay ihany, ny fahazavana dia lazain'ny soratra masina hanambarana ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny fanatrehan'Andriamanitra.
zany hoe amin'ny alalan'ny fahazavana dia asehon'andriamanitra fa manatrika izy ao amin'i jesosy kristy lay miteny hoe izaho ny fahazavana zao tontolo zao ary i jesosy kristy lay miteny koa hoe indro zaho momba nareo miandrakariva na indro zaho miaraka aminareo mandrakariva indro zaho présent eo aminareo mandrakariva zany hoe raha maneho zany andriamanitra hoe misy mazava dia rehefa nampitainy amin'ny fiainantsika zany dia milaza hoe manatrika anareo aho amin'ny alalan'ny fahazavana fa io jesosy kristy lay niteny hoe izaho ny fahazavana zao tontolo zao io koa dia miteny ndraiky izy izy ao amin'ny Matio 5 andeke vakintsika ny Matio 5 ahoana indray ny lazainy tsy izaho indray ny lazainy amin'izany rehefa miteny ao Matio 5 izy Matio 5:4 dia hoy izy manao hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao zany hoe le olona nanomboka tao amin'Andriamanitra indray zany lay olona tonga zanak'Andriamanitra zay zany dia iampitany lay fahazavana Jesosy Kristy ka tonga fahazavana eto amin'ity zao tontolo zao ity raha iketsika ary fa izy ny loharan'ny fahazavana azy ny fahazavana dia ny andrasany amintsika manaiky no hazavaina ka tonga fahazavana eo amin'ny fiarahamonina tsy lohevitra mandehandeha ho azy zany ny firesahana sy ny fandiniana ny lohevitra manao hoe izy ny tompo ny fahazavana fa ny finoatsika sy ny fanekentsika hoe izy ny tompo ny fahazavana dia mahatonga atsika hanaiky fa miasa amiko izy manazava ka izaho koa lasa fahazavana eo amin'ny manodidina anahy egala rehefa tsy manaiky ho fahazavana eo amin'izao tontolo zao a dia mitonona ny tenako ho tsy mino an'ilay Andriamanitra fahazavana tsy zany anefa noho izy fa isika mino fa izy ny tompo ny fahazavana ary raha izy ny tompo ny fahazavana dia tokony ho toizantsika koa amin'ilay tahaka ilay fehezanteny teo izy ny tompo ny fahazavana fa tsy iza fa tsy ilay mpametaka zay milaza azy ho fahazavana iza moa zany teny mafy i Lucifer zay milaza azy ho fahazavana ary hoy ny Korintianina 2:2 hoy ny Korintianina 2:2 azahoazany Genesis moa le Korintianina Korintianina 2:2 milaza vakiako hatreo amin'ny 13 dia amin'izay azontsika tsara amin'ny anaran'ny tompo fa apôstôly sandoka izy reny mpiasa mametaka ka dia mampiova ny endry no tahaka ny apôstôlin'ny Kristy ary tsy mahagaga zany toy izy hoe fa Satana aza mampiova ny endry no tahaka ny anjeliny mazava zany hoe isika tsy maintsy manaiky fa Andriamanitra ny tompon'ny fahazavana ary ny fanekentsika an'izany dia tsy maintsy hiadivantsika amin'ilay mpisandoka zay misandoka ho tompon'ny fahazavana ka dia manova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava noho izany mpanjintsika izany lohahevitra izany tena tompon'ny fahazavana Andriamanitra tahaka ny hoe tena tompon'ny fiandohana Andriamanitra ary ny fanekentsika izany dia mahatonga atsika tsy maintsy hizotra amin'ny lalana tian'Andriamanitra hizorantsika ka mahatonga atsika koa hiandoha ao amin'Andriamanitra dia manohy fiainana ao amin'Andriamanitra amin'ny mahafahazavana atsika eto amin'ity fiarahamonina nametrahan'Andriamanitra ty atsika ity ary ny hafarantsika dia mbola ao amin'Andriamanitra izay sady fiandohana no fiafarana ho an'Andriamanitra rereny ny voninahitra ho amintsika ny teny hanekentsika ny fahazavany sy ny maha-Andriamanitra fiandohana azy amen ivavaka isika dia rainay ianao ry tompo Andriamanitra eo satria ianao ilay tompon'ny fiandohana sy ny fahazavana dia rainay ianao satria ianao no manana fahefana rehetra eo amin'ny fiandohana sy ny fiainanay manontolo miantompoka ao aminao izahay satria efa nateraka ao aminao Jesosy Kristy vonina anaiky ny fahefanao izahay andeha araka izay hitarihanao anay amin'ny sitraponao izahay anaiky izay hitondranao ny fiainanay izahay ary amin'ny zavatra rehetra dia ekenay izany fahefanao izany
anaiky ny fandaminanao izay satria ianao ilay tompony fahazavana eo amin'ny fiainanay. Ianao no mandamina, ianao no manome ho anay ny fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masina efa mitoetra ty anatinay. Tompo, vonina aneho izany fahazavanao izany eo amin'ny fiainanay izahay. Kanefa izahay mangataka ny asanao amin'ny alalan'ny fanahy masina mandrakariva ty anatinay. Mba azonay manaiky ho azavainao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay, ka mba ho tonga fahazavana koa eo amin'ny manodidina anay rehetra. Dia tehirizo ny fahavononanay Tompo, fa amin'ny androm-piainanay rehetra dia hiaraka aminao izahay, hiandoha ao aminao izahay, ho tarihinao lalana izahay, ary hijoro fahazavana eo anivon'ny firenenay, ny ankonanay, ny fiarahamonina misy anay izahay, indrindra eo anivon'ny fiangonana. Dia mombanay mandrakariva ianao Tompo, azonay maneho izany fahatsaranao izany. Petraka eo am-pelatananao izao herinandro hatrehinay izao, indrindra hiatrehanay ny herinandro ny fanahy masina. Ianao no hiaraka aminay mandrakariva, hanomana anay amposy ampanahy, azonay andray ny fanahinao masina izay atolotra ao anay, indrindra izay efa mitoetra ty anatinay, dia mba ho tamana ty anatinay izany fanahy masina izany. Dia ny fiainanay rehetra Tompo, izay rehetra fantatrao mahasoso mahatsara anay, indrindra izay mahasoso mahatsara ny fiangonanao, dia angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Mangataka manokana izay ho an'ny mpanomponao izay nirahanao, izarany teninao taminay. Ianao Andriamanitra manakare-pahasoavana no hitahiry azy mandrakariva amin'izay efa niantsonao ny fitiananao azy, fa indrindra nanolorany tena teo anatrehanao. Petraka eo am-pelatananao ny zara fanompoana efa nametrahanao azy, ianao no ampahery azy mandrakariva amin'ireny rehetra ireny. Mangataka manokana ihany koa izay ho an'ny ankohonany, mba ho mpiara-miasa mahomby azona mahatanteraka ny asanao, hitoriana ny filazantsaranao. Dia ankinina eo am-pelatananao no avy mbola irahany amin'ny ankohonany, anompony ianao Andriamanitra. Izay rehetra miombona ao anatin'izao fanompony izao ihany koa Tompo, ianao no hitahiry anay eo am-panarahan-dianao Andriamanitra, mba haneho ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay ny vavakay, sy ampiombonanay ny vavakay amin'ilay vavaka efa nampianariny anay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ao masinany eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka isika hitsangana hiaraka anaiky sy hanambara ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana apôstôlika, manao hoe: mino an'Andriamanitra vai tsy tompanamatra sy tany ary mino ny Jesosy Kristy izay nitoritorona tamin'ny fanahy nateraka ny rifitsiny, nijaly nanavaka potiplato, nomboana tamin'azy fijaliana, marika nalefina, nidina tamin'ny fiainantsika, tsangana tamin'ny miakatra ho an'Andriamanitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra Kristo, vian'ny fiantsana sy maty, mino fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiangonana olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Miara-misaotra nay tompony fiandohana sy ny fahazavantsika riavana raha tonga amin'ny famaranana izao fanompoam-pivavahana alatsinainy fiomanana ho amin'ny pentekosta izao. Mankasitraka koa ny tompo no ny fanirahany mpanompony dia ny iray aman-drenitsika ny mpitandrina ry amin'ny saina triomphe izay nitondra ny fampaherezana, ny fampianarana ho fampiorenana ny finoantsika. Anterina
ny firarintso sy ny fampahirezana azy amin'ny asa fanompoana lehibe sy midadasika izay ny eo anivony fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Misaotra indrindra pastera. Mankasitraka ny sampana tanora kristianina zokiny teo amin'ny fitariana, misaotra ny sampana la kristianina sy ny sekoly alahady teo amin'ny vavaka sy ny vakiteny, ary misaotra antsika rehetra ny tompo ny hitantanantsika amin'ny fahazavany hamonjy fodiana dia ho todi-tsoa etondrainy amin'ny rampitso raha sitrapon'Andriamanitra dia ny sampana mpanazava stily, ny sampana fifoazana, ny fikambanan'ny mpitoriteny katekista ary ny vita fiofanana no hiaraka amintsika eo amin'ny fitariana. Hitondra ny fampianarana kosa ny mpitandrina Randria Manantena Soul Jean-Jacques Séraphin izay tonian'ny sampana mpanazava stily FJKM amin'ny lohahevitra manao hoe izy ny tompo ny fanompovavahana marina araka ny Jaona 7:7 hatramin'ny 7:20. Hivavaka ho an'ireo tompon'anjary ireo isika mba hampahireza ny tompo azy. Nitsangana zao amarana ity fotoana ity ka hanao ny hira voalahatra ho fanolorana ny tenantsika sy ny rakitra ho an'Andriamanitra. 4:7 andiny 2 mitovy feo amin'ny 8:9. Hifarana amin'ny amen zany sady hanomana antsika amin'ny fandraisana ny tsodrano. Raisoa amin'ny finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Hitahi anareo aneny tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo hamindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny tompo hanome anareo fiadanana. Mandiana amin'ny fahazavan'ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.